vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option tinao am Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny Vaovao. Kajikajy politika ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Ny zava-nitranga tao amin'ny lapan'ny anteny Merandoholona ka nametrahana ny filohan'ny antoko HVM Vaovao filohan'ity andrim-panjakana na dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna aza. Tsy diso ny fanadihadiana efa noentina taminao teto amin'ny Kolo TV FM taorian'ny fionan'ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena ny 9 septambra lasa teo teny amin'ny lapany avolofa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 eo rajonary mampianana hery filoham-pirenasa. Isan'ireo firenena farany amin'ny firenena ianjadiany anoanany Madagasikara raha ny antotanisa navoaka ny International Food Policy Research Institute tamin'ny taona 2024 ity amin'ireo firenena 7% laharana 4% Madagasikara. Ny faharoan'ny volana Novembre teo no tonga natolotra hodiny an'ireo solomavamboaka ny lalàna amin'ny fenitety-bolam-panjakana. Fahazarana fotsiny fivoriana andraisana tambo-karama eny Tsimbazaza raha ny nambaran'ny mpanao politika ny vahiny tao anatin'ny fandarana Kitsipo. Raha mpitso amin'ny pavé Antanarena no ampafantarina mpakafy ireo tafiakatra amin'ny kastina voalohany sy faharoa amin'ny fifaninanana cover bande original izay karakarain'ny Kolo TV FM misy 10 ireo mpifaninana tafiakatra ireo. Ary farany taoriany fandavany mpitondra ny Catalan amaly ny fampiantsoana azy avy amin'ny fitsarana Espanol namoaka didy fampisamborana azy omaly ny fitsarana Espanol. Ny andinindinireo avy hatrany. Falymarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovaon'ny Kolo TV amin'izao ariva izao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany misy antarantsika amin'ny fampalalam-baovao. Kajikajy politika ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny zava-nitranga tao amin'ny lapan'ny anteny Merandoholona ka nametrahana ny filohan'ny antoko HVM Vaovao ho filohan'ity andrim-panjakana ity na dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna aza. Tsy diso ny fanadihadiana efa noentina taminao teto amin'ny Kolo TV FM taorian'ny fionan'ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena ny 9 ny volana septambra lasa teo teny amin'ny lapan'ny avoloa fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 i rajonary mampianana hery izay filoham-pirenasa amin'izao fotoana izao. Ary matoan-dady soratry Andry Rarson. Tsy misy ny lalàna mazava mamaritra ny fanetsorana amin'ny toerana ny filohan'ny andrim-panjakana mpanao lalàna na ny parlemanta roa eto amintsika. Ny andininy fa efatra amin'ny fitopolo lalam-panorenana dia milaza fa azo esorina amin'ny toerana ireo mpikambana ao amin'ny boropaharitry ny anteny miram-pirenena raha misy ny antony lehibe. Miatra amin'ny anteny Merandoholona ihany koa io araky ny andininy fa 5 lalam-panorenana. Noho ireo andininy amin'ny lalam-panorenana ireo dia noterena tsy maintsy nametra-pialana Rakotomanana Honore afana mametraka ny filohan'ny antoko HVM Vaovao eo amin'ny toerana satria tsy misy ilay antony lehibe voalaza ny lalàna. Ny kajikajy politika fitsimbinana dia n'izao ilay fiam-potoana voalaza ny lalam-panorenana io ao amin'ny andininy 27 sy 17 no misy. Andininy izay fa nambarany filoham-pirenena ampahibe maso ny fanirininy amin'ny tokony anitsiana azy ireo.
efa nambara teto amin'ny fanadidina nataon'ny Kolo TV FM ihany koa fa maro be ireo fanehoan-kevitra nanohitra ny saika ikitian'ny mpitondra efa ho lany fiapitoam-piasana lalam-panorenana na izana fitaterana na avy any ivelany. Teto ihany koa ny fanambarana nataon'ireo mpiara-momby natika raisam-pirenena amintsika amin'ny fanatanterahana ny fifidianana toy ny PNUD sy ny vondrona Eoropeana. Ny tsipaka marin-drano no mety ho fanitsiana lalam-panorenana mialohan'ny fifidianana filohan'ny Repoblika amin'ny taona 2024. Dia diplôme B fa miatrany ny filohan'ny toko SVM eo amin'ny toeran'ny filohan'ny termeran-doholona no natao mpitondra mba hijanonana maharitra eo amin'ny fahefana nampindram-baoka azy ireo io. Mazava zany zao fankadeda amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 iratsonany mampianana ery filoham-pirenasa ankehitriny. Tsy mampanino mpitondra ankehitriny intsony ny mandika lalàna ifikirana amin'ny seza. Ohatra amin'izany na ny andrindrany Rakotovoarivo olololona sy ny fomba rehetra natao amiatrana azy eo amin'ny toeran'ny filohan'ny termeran-doholona. Araka ny fanambarana efa nataon'ny mpahay lalàna ankoatra ny fitsarana momba lalam-panorenana fandika-dalàna tanteraka no nanaovana izany. Fitsarana momba ny lalam-panorenana tsy haino ampeo manoloan'ireo lazain'ny mpahay lalàna fa fanitsan-dalàna sy fandikana lalàna ataon'ny mpitondra. Aiza ho aiza ilay faniriana sy ireo lokaleka natao fa ho tantanalàny Madagasikara. Katsikatsi politika ihany koa ireo izay efa tsinjo ny mpanara-baovao fa tetika ahafana mampiasa ny fahefam-panjakana rehetra amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 satria nahoana tsy misy itokisany fitondrana ity intsony afa-tsy ireo tena akaiky azy ny olombelona eto Madagasikara. Izay ny amin'iny fa ny faharoa ny volana Novembre teo no tonga natolotra hodinian'ireo solombavam-bahoaka ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana fa azarana fotsiny ny fivoriana andraisana tambo-karama eny Tsimbazaza raha ny nambarany mpanao politika ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Akitsbo. Tsy misy ny fandraisany antenimera-pirenena ndraikitra amin'ny mahandro-mpanjakana akaiky ny vahoaka azy manoloana ny valana retina besta ary ao ny fampitinana ny ampahany tamin'ny fandaharana Akitsbo maly teto amin'ny Kolo TV. Docteur Azaranaina Nome solombavam-bahoaka HVM voafity tao amin'ny distrika ny Fianaratsoa voalohany mpampianatra lalàna. Andriamseza Alain ministra teo aloha mpampianatra lalàna ary mpanao politika izy ireo no nitondra ny ady hevitra tao anatin'ny fandaharana Akitsbo teto amin'ny Kolo TV ny 2 Novembre teo ny tonga teny amin'ny antenimera-pirenena ny tolo-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana izay hodinian'ireo solombavam-bahoaka ireo. Azo heverina ny anisin'ireo fitakiana tombotsoa toy ny fiara tsy mataho-dalana ao amin'izany lalàna mifeny teti-bolam-panjakana izany. Miditra ny herinandro faharoa dia miditra séance plénière zay manapaka hoe araka ny seho tamin'ny fandaharana teo hoe zao fandaharam-potoana adaminantsika ny 90 andro ao anatin'ny session budgétaire. Memenina solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2024 hoe tara loatra ny fahatongavany volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana. Dia omaly fa 2 volana Novembre 2024 tonga ity-palatananay solombavam-bahoaka ny projet de loi de finance initiale 2018. Raha azoko tsara zany dia manam-potoana amin'izay zahay mba amatipatihana an'iny mandra-pahatonga ny 2024 ny volana Desambra zay daty anakatonana ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ty. Zany loi de finance comme député zany ny roa andro dia lany rehefa tonga hoe. Voarainareo omaly izy manana fotoana andiniana azy ianareo ho tafiditra ao anatin'izay ve ho ampidirinareo anatin'izay ve ny resaka fitakiana 4x4. Tsara be le fanontanianao, za tsy de miteny zany hoe tsara be zany le fanontanianao fa io zany miankina amin'izay solombavam-bahoaka amonjy ny fivoriana ao anatin'ny commission. Mety misy ao resy lahatra hoe ampidiro misy ny mietrehitra hoe tsy lahara-pahamehana indrindrandrindra amin'izao hoe mbola firenena miakatra mitraka makany amin'ny fiadinana fahatrany zao samy manana ny fomba fijeriny solombavam-bahoaka tsirairay avy. Io zany miankina amin'ny tsirairay io hoe za zao tonga ve amin'ny fivoriana amin'ny commission sa tsy tonga. Ny tena zava-dehibe amin'io dia zao miditra séance plénière amin'izay ino ny tena important dia manangatanana ny solombavam-bahoaka hoe zao ny pourcentage na solombavam-bahoaka misafidy hoe ampidirina na tsy ampidirina. Mandeha mantsy le resaka tsaho mandeha ny resaka tsy mazava
ohatra zao nisan'le reportage tsika teo am-piandohana milaza fa misy manana misy efa nazo iny zany a tsisy mahafantatra tsara iny hoe ahoana marina. Ankoatr'izay nanamafy ny fisian'ny fanangonantsony fitsipaham-pitokisana ny governemanta nisy olombavambahoaka miaradia amin'ny fitondrana. Tsy mandany inona fa ny tenako manokana mbola tsy nahita an'izany. Bref, raha mamaly ny fanontaniana azy zany dia hoe misy motion de censure. Zao mantsy zany ny zavatra mitranga hatreto zany a mbola anankiray zao a ny séance plénière zay natrehanay. Misy ny solombavambahoaka mifamezivezy eraky ny couloir any amin'ny fisotroana kafe any manazava fa misy ny sy ny efa voangona misy azaosao le isa tsy de mitovy. Zay aloha ny vaovao tamin'ny herinandro ity hoe 5 sisa no andrasana 76 ny ilainy. Zay indrindra mantsy mandeha ny resaka hoe zay manodidirana zay izy zay a tonga ny asasa manila solombavambahoaka manao snia miditra fifidianana séance plénière ndroam-panitelo ny mila mifidy azy a zay vao mipasy a ny motion de censure. Hatreto zany a misy mba tsy lazako hoe maro anisa misy any solombavambahoaka mapita an'izay resak'izay. Fa raha amiko manokana mitodika arya amin'ny caméra arya dia tsy mino an'izany any tena koa. Mandeha amin'ny fahazarana fotsiny fivorinana amin'ny antenimera-pirenena raha nambarany Alain Andry amin'ny seza. Malona ny trangana pesta ohatra tsy nisy ny fandraisana andraikitry ny antenimera-pirenena amin'ny mahandro mpanjakana akaiky vahoaka azy. Anankiroa ny ameliko an'izay a tsy motivé ny solombavambahoaka aviko manokana zay za tonga mivory. Ina fijerinao zay hoe tsy lara-pahamena ho an'ny solombavambahoaka ve le fakanesana amin'ny fivoriana indrindra hoe fatako loatra aloha ny valin'ny député zay hoe tsy motivé nahoana le député fa raha ny lalàna velona misy ny lalàna ny resahana dia mazava ho azy ny lalàna mikasika ny session ordinaire ny discipline ny misy izy ny règlement intérieur ny ao amin'ny antenimera dia everiko fa tsy hamaky azy ray manontolo hoe tsika fa everiko fa misy lalàna mikasika ny présence ny anten'ny député amin'ny fotoana ohatr'izao. Laza lara-pahamena ianao teo zay ndray dia tena hiditra akaiky aho. Lara-pahamena ny tokony dinianao ka maninona ro tsy nanao session extraordinaire tamin'ny poka amin'ny pesta zay amin'ny volana tsy tokony isin'ny pesta eto Madagasikara no tonga eto amintsika. Mila ilaina vola, mila ilaina fandiniana budget exceptionnel extraordinaire satria mamono ny malagasy. Naninona ro tsy nanao session extraordinaire zay zoanareo ny mampanao session extraordinaire. Nandray ny fepetrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministèren'ny santé. Raha zao ary inona ny antsona session extraordinaire ampiakarana ny budget exceptionnel ozy ianao ao anatin'ny conseil de ministre, ao anatina conseil de gouvernement dia efa afaka alaina zay fanapa-kevitra rehetrarehetra zay a eo mantsy a itendray mpanohatra hoe mandany volam-panjakana fotsiny fampiatsoana anay amin'ny alalan'ny fandraisana indemnité na session extraordinaire amin'ny alalan'ny fanafarana anay amina resaka frais ny eritreritra zany ny antenimera-pirenena hoe apetraka tanteraka. Noresana tao anatin'ny fandarana ihany koa mikasika ny lalàna mifeny fividianana izay tsy hita tao anatin'ny fandaram-potoana nolanin'izy ireo sy ny katsikatsi politika ny HVM amin'ny fividianana manaraka. Entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao raha mipitso tahaka izao ny mikasika izany. Lafomba fahatanteraka kosa indray isan'ireo firenena farany amin'ny firenena ianjadiany anoana ny Madagasikara raha ny antotanisana avoakany International Food Policy Research Institute tamin'ity taona 17 ity amin'ireo firenena 7% laharana fa 4% i Madagasikara. Fanadidina entiny Michela Ranartson. Firenena 7% no nanaova ny International Food Policy Research Institute fanadiadina momba ny fianjadiany anoanana na ny indice mondial de la faim. Raha nitatitra amin'ireo firenena 7% ireo, ray no voasokajy ao anatin'ny laharana extrêmement alarmante, 7 ao anatin'ny laharana alarmante, 440 laharana sérieuse, 420 kosa ireo izay ao anatin'ny laharana mbola azo avotana. Ny ambiny kosa dia tafiditra ao anatin'ireo laharana efa manomboka mivoatra. Mikasika ny Madagasikara manokana, laharana fa 40% amin'ny firenena, 7% ao aorian'ny Sudan, Yemen ary Zambie. Ary voasokajy ho isan'ireo firenena 7 en situation alarmante na efa atahorana mafy ny fivoaran'izay ady amin'ny anoanana izay. Biélorussie, Bosnie ary Chili kosa no mitana ny laharana 3 voalohany.
etsy ankilany tsy mitovy ny fivoarana amin'ny resaka ady amin'ny anoanana maneran-tany raha nitatitra navoaka ny International Food Policy Research Institute tamin'ny taona 2017 ity. Mbola antapitrisany maro ireo olona miady amin'ny anoanana maneran-tany, na izany aza ny hena 17 isanjato ny tany anoanana maneran-tany raha ampitaina tamin'ny taona 2000. Miisa 4 amin'ny ankabeny ny singa nanaovany ity fanadiadiana ity, ny tsy fahampian'ny sakafo na ny sous-alimentation, ny fahaiazan'ireo ankizy na ny émaciation, ny fahataran'ny fitombon'ny ankizy na ny retard de la croissance des enfants, ary farany ny tahan'ny fahafatesan'ny zaza na ny taux de mortalité infantile. Famitaraina amin'ny asandalo ireo vahoaka faritra maro no ahitana izany, isan'ireo miaina io tsy fandriampahalemana io ny eo amin'ny faritra Bonglava, manjaka ny Alatromby sy ny famonoan'olona ho ireo mponina ny antoerana. Mikael Ramarla. Tato anatin'ny 3 volana izay ny rongatra ny asandalo tao amin'ny faritra Bonglava hoy ny mponina ny antoerana, ireo piompiomby no tena hiarana izany asandalo izany raha ny fanazavan'ny filohan'ny piompiomby any amin'ny faritry Bonglava. Tokony hiainga nefa ny fotony ny fanafoanana ny asandalo izay miainga amin'ny fijerena ireo dalo ambony latabatra. Hoetrany ny fanazavan'ity filohan'ny piompiomby any amin'ny faritry Bonglava ity, Randimbelson William. Isan'andro misy, mba tsy tenenao hoe misy n'izany eo anatin'ny andro ray misy toerana 40 misy asandalo daholo amin'ny faritra Bonglava. Ka tsy mahita vahaolana le mpitondra na ny any toerana ny eto anivon'ny miandraikitra izay filaminam-bahoaka izay misy. Zay no efa itenenana eo ampienompeno hoe tsy atao mandeha ila ohatran'io ny ady amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Hoe ino ny mpanarady, ino ny miaramila, ino ny helikoptera, ino ny basy sy ny bala, dia mifampitifitra any, dia ny maty mitombo isan'andro, ny asandalo mitombo isan'andro. Zay miteny ihany hoe tokony rosoana amin'izay raha hanao opération ihany ity opération ny ambony latabatra ity. Zay dia gaga inona no mahatonga ny tompona andraiki-panjakana marisarisa sy manao azy io. Hatreto aloha efa nisy ny fitaovana nalefan'ny tompona andraikitra amin'ny ezaka ho fanatsarana ny fandriampahalemana ny toerana, saingy tsy mbola nahitana vokany mivaingana izany hatramin'izao noho ny tsy fanongorina ireo dahalo ambony latabatra, ho hatrany ny fanazavan'ny filohan'ny piompomby. Famitaraina sy miantso vonjy amin'ny tompona andraikitra isan'ny tokony ihany koa ny mponina ikalamavony manoloana ny asandalo saika isan'andro miseho any an-toerana. Ankoatry ny fandrombana, ny fananan'olona sy ny fangalaran'omby dia mahasamaka takalonaina mihitsy ny dahalo any ikalamavony amin'izao fotoana izao, araka ny antso ny renim-pianakaviana monina ny an-toerana tamin'ny alalan'ny antso atarby araoary. Antso avy ety ikalamavony. Ikalamavony zany dia tena mijaly noho ny tany tsy milamina, mandrendroy anaty noho ny asandahalo, tsy manan-kampenaina intsony na andro na aza, tebiteby lava, resaka teraka amin'ny fandriampahalemana ity ny mponina ikalamavony. Vasa miady hatrany ny olona, miteraka valifaty, ny mpitandro ny filaminana tsy manao ny asany, fa ny vahoaka manaraka ny very indray no paritany amin'ny basy. Ny lehibe ny dina dia tena lehibe ny dahalo. Manapotika ny dinaparitra, tsy maheno vaovao intsony ny vahoaka ty ikalamavony ka tsy afaka mitaraina na miantso vonjy. Ka dia miantso ny mpitondra ambaratonga ny tompoko hijery haingana ty ikalamavony fa tena mijaly tanteraka mba handray an-tanana ny vahoaka amin'izao fahoriana zao. Ka tokony atao dia ny mandefa ny helikoptera matetika na andro na alina, satria dia miatraika hatramin'ny zaza madinika azy atao otazy atao takalonaina ho antin'ireo dahalo ireo. Ka dia tena mijaly vahoaka ty ikalamavony to. Roa andro izao no tapaka ny jiro any Bealalana distriktan'i Sofia raha ny fanambarany solombavam-bahoaka vola haingo Marie Thérèse. Ny tsy fisiany solika eo anivon'ny jirama no antony fahatapahan'ny jiro io raha ny fanazavany hatrany. Aroany ny fanampanazavana. Rena ny vahoaka ny Bealalana fa niaina tao anatin'ny aizina nanomboka ny afakomaly sy omaly tontolo andro ny alina dia androany tontolo andro noho ny tsy fisian'ny soliky ny jirama. Raha niantso ny tompony andraikitra izahay dia tsy misy solika satria tsy tonga ny solika tao amin'ny dépôt de Jovena ao Antsui. Izay zany no mahatonga ny fahatapahana
tany amin'ny districtny Bealanana nandritra zay 2 andro zay ka zay zany anaovanay antso amin'ny tompona andraikitra mba hamahany olana faran'izay aingana mba hiverenan'izay jiro zay iainan'ny mponina anatin'ny hazavana sy ny fandriam-pahalemana indrindra andianan'ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro. Fa mialohany anaranao ny toy ny fampahalalam-baovao dia reto misy tokavaritra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. Oui, vous aussi, soyez first. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez first. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, ça feed que numéro 1 Malagasy. Tiens, tele aneltia. Miss de sani même là befana. Nena tunami. Manaya, manarega tele na fela champation de fie. Ont, nena certo que monterapeta. Tele kun cerfut. Tele championne. Sans Blue Line TV tawalene san tele anaro chane. Ça veut une option Tino en Blue Line TV en vue de telo alariar. Fanatanjahanteny, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny panjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV, ça fait challenge. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Maman. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika ny voly fanondrana nampalaza ny faritra Tsinananosy saingy efa miavitsy ankehitriny no resahana aminao ao anatin'ny fandarana lalino eto amin'ny Kolo TV raha mpitso alahady amin'ny 7 ariva. Raha ny vinavina mety ho lasa produit de luxe ny kafe eto amintsika afaka 10 na 10 taona eo ary ao avy hatrany ary ny ampany amin'izany. Miasimba ny tontolo iainana, miova ny toetry ny andro. Tsy misy intsony ny aloko ahafahan'ny voly kafe mamokatra araka ny tokony ho izy. Ny kafe zany manko tena marina dia tokony ho velogna ihany le kafe fa ny le ombrage ny tena sisy maty zany le ombrage. Zay zany tena marina satria raha dinina amin'ity faritra ikongogna ity zany ikongogna avaratra dia tena nalaza tato tamin'ny kafe ary faritra zareo ansignanana zany imagnaraky lalambia sy nisy kafe mihitsy igny tamin'ny andro taloha. Noho izay fa sy mbany tontolo iainana izay, mamelana ary be voany araka ny fanantenan'ny mponina ny kafe, saingy tsy misy ny voany. Tamin'ny tagno ateo, tamin'ny tagno ity tena sy nisy. Zao mahatonga ny vidin'ny kafe miakatra agny amin'ny 45 000 amin'izao fotoagna zao ny kilo, nefa ny voany efa sisy. Ny anahy zao kafe mamokatra agny amin'ny tasika hoe eo amin'ny 100 tabe hoe. Eo amin'le 100 bidon zany azoko amin'ny kafeko legna fa tamin'ity aho zara raha nahazo 4 bidon. Tena sisy, tena nampalahelo mihitsy. Dia hitanao moa zany ny reto felagny reto zany dia ito raha fa manao otsida zany aho esoroko tao amin'izay le ty maimaigny ty io zao efa matsy aby ny agnatiny ao. Nefa tamin'ny andro talohako ty raha vao miala teo ty dia fa hitana mamirifotra eo amin'ny voany. Fa izy ndray zany rehefa maimaigny ohatran'ito esorona tao amin'izay le raha ty dia io zany izy. Igny zany maty mihitsy igny dia zay mahatonga anazy zany. Fa ny felagny dia hitanao dia felagny dia tena hitanao ara-dalàna fa zerenao izy dia efa sy hitanao koa. Efa sy mahatako le toetrandro mihitsy zany le toetrandro zany efa sy zakany koa angamba le toetrandro amin'izao.
Faraky nefa nambara taminao teny amin'ny lohatenim-baovao dia rapitso ao amin'ny lopavy Antanarena no ampahafantarina ny mpakafy ireo tafiakatra amin'ny kastina voalohany sy faharoa amin'ny fifaninanana cover bande original izay karakarain'ny Kolo TV FM. Misy 12 ireo mpifaninana tafiakatra. Mikaela Ramarla. Miditra amin'ny dingana voalohany na ny level 1 ny cover bande original amin'izao fotoana izao. Malohan'izany dia isy ny fampahafantarana ireo mpifaninana tafiakatra tamin'ny kastina voalohany sy ny kastina faharoa. Araky ny fahitantsika moa zany dia miditra amin'ny dingana voalohany na ny level 1 tsika amin'ny cover bande original io ndresaka ho amin'ny rapitso alahady iarahana amin'ireo candidat izay anisan'ny sangany tafavoaka tao anatin'ny kastina 1 dia misy zany fampahafantarana azy ireo amin'io rapitso io na izana zany nefa tsy mijana amin'ny fampahafantarana fotsiny ihany tsika fa isy ihany koa ny spectacle zany hoe seho anankiray anehoany zareo ny talentany zany amin'io mariako etoana fa 12 no isan'ny groupe amin'io dia efa samy manana ny antra ho azy samy manana ny angadiny daholo ireo rehetra ireo dia efa vonona ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny fikarakarana sy ny seho rehetrarehetra efa vonona daholo ny ekipan'ny Kolo TV sy ny kaprody. Zavatra tsara ianao dia mila fanomanana mandritry ny andro maromaro. Efa nisy foana moa izay fanomanana izay nisy ny fianaran-kira, nisy ihany koa amin'ny maha-cover azy dia misy ny arrangement natao zany izay iarahana amin'ny coach sy ireo musicien ary indrindrindrindra ireo candidat dia efa matipaika daholo efa milamina daholo zany amin'izay fa tsisy atahorantsika fa miandry an'ilay seho rapitso sisitsika. Afaka manatrika amin'ny vatana ihany koa ireo mpakafy raha ny fanazavana. Apatsahivoko eto fa ao amin'ny le pavé Antanarena ny fotoanantsika zany rapitso ao anatin'ny level 1 cover bande original amin'ny 3 ora manomboka io. Dikan'izay mialohan'izay zany amin'ny 2 zay dia efa mampiditra ireo izay liana sy manentana ihany koa anareo izay te hanatrika amin'ny vantana izany seho zany. Dia raha ohatra moa ka mila fanazavana fanampiny eo amin'ny lafin'ny tapakila sy ny hoe misy fanontaniana manitikitika dia azonareo atao ny miantson'ny 034 07 888 43. Efa vonona ireo mpifaninana ampiseho ny talentany anomboka amin'ny 3 ora tolakandro raha ampitso ny seho ao amin'ny le pavé Antanarena. Misy 12 ireo tafiakatra ka ampahafantarana ireo mpankafy raha ampitso. Izany amin'iny fa F10 finday lafo indrindra maneran-tany. Ny mikasika io F10 io indray no entsika ato anatin'ity insolita manaraka ity. Ny fisiny reconnaissance faciale aminy no mampiavaka ity finday ity. Arao ny mikasika izay. iPhone 10 finday nivoaka ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra teo. Smartphone novokarin'ny Apple ary voasokajy lafo indrindra maneran-tany. Izany hoe 7,50 euro na maherin'ny 2,07 alina sy 104 tapitrisa ariary. Ny mora indrindra amin'ny modely iray 7,23 euro na maherin'ny 4,07 alina sy 7,7 tapitrisa ariary. Ny vidin'ny modely lafo indrindra amin'izany ahitana ilay fahafantarana isiany sarina paoma. Tsy resaka teknôlôjia fa ny fisiny reconnaissance faciale aminy mahatonga ny sarany ho lafo indrindra. Raha ny hita araka ny andrana nataon'ireto kambany ireto anefa tsy mandaitra zato isan-jato io reconnaissance faciale io. Teto samy nahavoasokatra ny finday na ny tompony na ny kambana aminy.
raha ny fanadihadiana nefa 700 ny Amerikanina mpanjifa smartphone vokarin'ny Apple ividy an'io iPhone 10 io na ohatrino na ohatrinona. Betsaka ihany koa no mitady izany manerana ny États-Unis sy Europe. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray kluba maro no mandray anjara amin'ny andiany fahatelo ny ITF fampiseho ny talentan'ny mpikatroka sy ireo manam-pahaizana amin'izany ka ny teknika no tena isongadinana amin'izany. Harao ny fanadihadiana. Miditra ao anatin'ny andiany fahatelo ny fananana ao anatin'ny taekwondo ITF Dojangang amin'ny fedina ny amboara zay ho totosana ny asabotsy fa 12 ny volana Novembre 17 etsy amin'ny kianjan'ny tafina Korondrano no anatanterahana izany. Marobe ireo mpandray anjara amin'ity andiany fahatelo ity ary niakatra ihany koa ny avy teknika antsika eto Madagasikara ao anatin'ny taekwondo ITF amin'izao fotoana izao. Araky ny ahitantsika anazy zao moa dia misy ny fampifondronana ny stage ataon'ny taranja taekwondo ITF amin'ity andro anio ity ho fanatsarana ny ara-teknika ny ankizy ary eo ihany koa ny fampitoviana ny avy teknika satria hita atao anatin'ny taona maro fa misy fahasamihafany ny teknika dia nanapa-kevitra izay te-panamainty ny ampifondrona ny ankizy ary indrindra ceinture noire mba ahafahana mampivoatra sy mijery sady ny teknika ny ankizy ho an'ny isaky ny club ary indrindra ho an'ny fifaninanana izay atao eto toerana. Ny tonona fampifanana tamin'ity maraina ity iva fanky amin'ny fijerena izay teknika atsika eto Madagasikara izay ary karazana ady maro no aseho sy iavaka amin'ity indray mitoraka ity ary betsaka moa no fanantenantsika eto Madagasikara eo amin'ny sehatra anaty sy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ihany koa amin'izao taekwondo ITF Dojangang izao. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ary nozaraina mari-pakasitrana avokoa ny mpandray anjara nisatra any amin'ny 5 tamin'ity andron'ny androany ity. Dia izay ihany koa no antsika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fandavan'ny mpitondra ny Catalone hamaly ny fampiatsoana azy avy amin'ny fitsarana Espagnol namoaka didy fampisamborana azy omaly ny fitsarana Espagnol. Aroary ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy niandrela ny teo anivon'ny fitsarana Espagnol. Herinandro taorian'ny fanambarana ny fahaleovan'ny tenan'ny Catalogne namoaka mandat d'arrêt na didy fampisamborana Europeana omaly ny teo anivon'ny fitsarana io. Ny mpitondra ny Catalogne Carles Puigdemont sy ireo mpanolotsaina azy misa 7 izay mipetraka ao Belzika no voakasika io didy fampisamborana io. Fikomina, ny fanodikodinana volam-panjakana, ny fanoherana ny fitondrana no anton'izany. Ny jano any Bruxelles amin'izao fotoana izao i Carles Puigdemont ary tsy namaly ilay convocation na fampiatsoana avy amin'ny fitsarana. Raha toka manaiky io didy fampisamborana io izy dia atolotra eny anivon'ny fitsarana Espagnol. Entina eny amin'ny chambre du conseil ankilan'ny mandat d'arrêt raha toka laviny ary tsy maintsy averin'ny firenena misy azy ankehitriny any amin'ny firenena namoaka ny didy ireo olona voakasika izany anatin'ny 90 andro. Manoloana ireo rehetra ireo nanambara ity mpitarika ny fitakiana ny fahaleovan'ny tenan'ny Catalogne ity fa vonina ny tenany irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho tanterahina ny 1 volana Desambra ho avy izao ao Catalogne. Manana azo ilatsaka izy no ity farany izay mbola tsy voaheloka. Famelohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Kajikajy politika ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny zava-nitranga atao amin'ny lapan'ny antenimieran-doholona ka nametrahana ny filohan'ny antoko HVM Rakoto Vaorivo filohan'ity androm-panjakana ity na dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna aza. Tsy diso ny fanadihadiana efa noentina taminao teto amin'ny Kolo TV FM fa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 irajaonary mampianina hery izay filoham-perinasa amin'izao fotoana izao. Fa isan'ireo firenena farany amin'ny firenena ianjadiny anoanany Madagasikara raha ny antotanisana avoaka ny International Food Policy Research Institute tamin'ity taona 17 ity. Amin'ireo firenena 7% laharana fa 4% i Madagasikara. Ary farany rampitso ao amin'ileo pavian-tanarena no ampafantarina ny mpakafy ireo tafiakatra tamin'ny kastina voalohany sy faharoa amin'ny fifaninanana cover bande original izay karakarain'ny Kolo TV FM. Misy 10 ireo mpifaninana tafiakatra ireo. Dia izay koa topo klasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany rehetra amin'ny farany. Veloma toko.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tino am Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.